Ny tena atao hoe mpitsabo nentim-paharazana amiko a de lova apetraka ny ray aman-dreny ohatra zany a. Eo ihany koa ny hoe tsindrimandry napetraka an'ireo fanahy ireo amin'ny vatantenany tsirairay. Misy hoe mipetrahan'ny zavatra izy fa tsy mahay hazo a, fa mety hoe totsofona ny azy, tsindrimandry ny anazy, fa zay zavatra teneny tsy maintsy mipetraka. Misy akolafo izy, misy natao hoe mahay manotra nefa tsy mahay zavatra hafa, fa misy ihany koa zany atao hoe mahay karatra fa tsy mahay le voavoan-javatra reny. Misy ihany koa zany atao hoe manao sorabe fa tsy mahay hazo, tsy mahay rano. Ohatr'izay zany izy, fa izy io zany tena fipetraka iny olona voasafidy. Sahala amin'ny madame Maria manokana zao a, nenahy zao mahatonga anahy manao fitsaboana nentim-paharazana resaka lova satria na avy atao mamako aho zany na avy atao papako aho a, tafiditra foana izy zavatra io ary tena ray aman-dreny beko zany a le zavatra io. Satria mahatonga anahy miteny an'izay de zao raha atao amin'ny dadabeko aho zany avy atao papako a, zao génération fahadimy, zao zafikeliny rain'le zafy mandram-pahatonga amin'ny atao hoe rakotondrabe zany io a de amiko. Atao amin'ny mamako koa zany a, ny ray aman-dreny mamako, ray manontolo ny dadabeny lay matoa. Sahala amin'ny hoe lova ka dimbiasana fa io a zavatra tsy ianarana. Misy ny olona mianatra fa io a zavatra automatika voajanahary aminao. Ohatra zany karatra tsy ianarana io fa zavatra automatika aminao hoe tonga de hainao azy zany le izy. Ohatra ny hoe hazo tsy ianarana io fa tonga de voajanahary aminao hoe zao no tokony hanaovako an'ry ry hazo raisiko a, ry ampiasaiko a, ry nanaovako an'izao a, raha tiako ty atambatriko am'ry mamonoka ohatr' zao a, ty raisiko atambatriko am'ry manome ohatr' zao a. Zay zany ny amiko manokana ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana. Fa io na ianarana ohatrany ahoana io a, rehefa tsy vocation-nao io tsy tokony handeha amin'ny plasy tokony misy anazy. Fa lasa ohatrany hoe lasa hivadika fisolosolokina, lasa hivadika resaka hoe sandosandoka zavatra anao, nefa zay zavatra zay misy fetrany ihany ary zavatra zay tsy mety satria mbola mamitaka vahoaka anao amin'izay zavatra zay. Hatraminy na niraisako an'io asako io a, ny asa tena voafehiko a de ny famahana olana. Ohatra ny hoe sarotra mahita asa, ohatra ny hoe sarotra mahita tokantrano ohatra. Raha ohatra ihany koa ka hoe ho an'izay olona manana aretina tsy fatam-piaviana, raha ohatra ihany koa misy olona hoe efa misy ozona tsy fantatra hoe inona le tena fotoatin'izay zavatra zay hoe avy aiza io zavatra io. Raha ohatra ihany koa ianao ka hoe manana olana hoe mavesatra ny andronao hoe tokony anao an'izao nefa tsy mety tafahinga mihitsy anao a, ny zavatra tokony areninao a, ny zavatra tokony tsoanao asorona de apetraka ny tokony ho izy. An'izany fomba fitondrany madame Maria an'izay zavatra. Fa raha hoe aretina hoe cancer madame Maria tsy mahay ny zavatra iny. Le tombony amintsika malagasy zany aloha de tena tsoroko eto a, fa tsika tena manana zavatra tsara. Eny ekeko Andriamanitra hanary lanitra sy ny tany a, Andriamanitra no nahary an'ireo hazo rehetrarehetra zay ampiasaintsika reo. Tsika manana talenta maro, tsika manana zavatra tsara, manana ravin-kazo tsara, manana hazo tsara azotsika ampiasaina, tetena azotsika ampiasaina. Fa le zavatra angatahako amintsika zany, tsika ihany koa ne matetika manambanimbany zavatra amintsika. Zay zany le olana. Satria zaho zao raha mahita atao amin'ny hoe atao amin'ny faritry ny Afrika rehetrarehetra ato ane, ny olona tena mirona tsara anatiny hoe nentim-paharazana zany. Ary ataoko hoe resaka opération na ohatrohatr'izany, zay ngamba mety hoe andeha nandraony amin'ny dokotera na ohatr'izany. Fa ny olona de marary loha, maka ravin-kazo ry totoy ty ampiasao, maratra ry totoy ty makany ry amboaro amin'ny zavatra ty. Fa naretin'inona raha hoe ty amin'ny faritry ny Afrika ty a, tsy de miasa firy ny atao hoe dokotera. Raha tsy hoe tena faharetina, tena hoe tena sarotra hoe cancer zany hoe zavatra tsy maintsy ho didinanao na ohatray. Fa ny olona rehetrarehetra tokoa de miaina amin'ny atao hoe ravin-kazo, miaina zany atao hoe hazo. Fa ny olona ary fiera manana ny azy, tena ataoko hoe fiera manana ny konetsika ve noho ambanimbaniana zay zavatra zay zany matetika tsy ekeny saiko kely a, tsy ekeny eritreritiko hoe raha ohatra ka manana olana nareo. Misy ny olana maro samihafa
ohatra zany ka manana korotana amin'ny tokantrano anao tsy mety vahana io. Raha ohatra ka hoe mandalo sakana fatotra anao hoe inona ny antony tsy mahatafavoaka tsy ahitako ny lalana mazava tokony andehanako amin'ny tokantranoko ty na hoe amin'ny ty asako ty na amin'ny ty fiainako ty. Mankany izy eto Madame Maria eto Fort-Saint.